Dahalo raindany vafono malaza any Lazarivo no tendrena hokalony miandraikitra ny filaminana. Dahalo raindamy isa 5 no nivoafoka ny tolobatana tao amin'ny komina Ambanivohitra Lazarivo any amin'ny distrikany Betioka Atsimo. Nanaiky teo imasony vahoaka sy ny manampahefana izy ireo fa tsy hangalatra sy tsy hanao asa ratsy intsony ka nanao titika. Raha araka ny vaovao avy any antoerana moa dia no tendrena ho isan'ny kalony na hoe voromahery izy ireo ka hiaraka hiasa amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka. Izany moa ny mahoraka any antoerana, izany moa ny zava-misy any antoerana. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohany hidirantsika amin'ny resaka zay ataontsika moa dia abonné vetivety alohan'ny chaîne antsika ary asio j'aime makely ny vidéo indrindra azadino ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Hiditra avy hatrany amin'ny toedrara mafana ao Benitsy Toliara faharoa isika. Mitoby ao amin'ny EPP Benitsy ireo mpitandro filaminana force mixte avy any Toliara amin'izao fotoana izao raha araka ny vaovao hita tao amin'ny vaovaon'ny Kolo TV. Manoloana ny toedrara misy ao antoerana dia nandray ny tandrify azy ireo mponina ka tsy nalefa nianatra ny ankizy. Misy ireo ny findramonina mihitsy aza. Nitsoka ny tanàna ihany koa ireo vatandela ao Benitsy hatramin'ny maraina teo. Hatreto dia tsy mbola fantatra ny tena antondiany ireo mpitandro ny filaminana izay mitoby ao Benitsy ireo. Raha ny fampitam-baovao araka izay hita tao amin'ny loharanom-baovao dia mihorohoro ny mponina ao Benitsy amin'ireo tanàna manodidina amin'izao fotoana izao. Zay moa ny zava-misy any Benitsy Toliara faharoa fa ny malaza ao Anosy kosa dia tsy manaiky ny fanesoran'ny komina azy ireo eo anoloan'ny radio ireo mpivarotra. Araka ireto hitantsika amin'ny sary ireto moa dia nilanja sora-baventy ireo mpivarotra manohitra ny fanalan'ny komina azy ireo izay tsy hivarotra eo anoloan'ny radio Anosy intsony. Raha araka ny hafatra izay nambarany ireto mpivarotra ireto moa dia nofitahany be ny tanànan'ny Antananarivo izahay hoy izy ireo. Nisorona izy ireo mialohan'ny fandraisana ny vahiny ary nampanantenaina fa haverina hivarotra eo ny zoma lasa teo saingy hatramin'izao dia mbola tsy afaka mivarotra izy ireo raha ny fanambarana izay nataony ireto mpivarotra ireto. Nohon izany rehetra izany sy ny fahatsapany izy ireo fa voafitaka izy ireo dia tsy manaiky ny fanesoran'ny komina azy ireo eo anoloan'ny radio ireto mpivarotra ireto. Voalazantsika moa ny mikasika an'izay ndeha ary isika hilaza ny zavatra hafa indray. Ety manaraka ity indray dia hafatra izay nambarana Rasoa Makahery na hoe ilay governoran'ny faritra Analamanga tsy hijanona intsony ny ezaka hoe ity governora ity. Tsy inona moa izany ezaka izany fa ny fanatsarana ny tanànan'ny Antananarivo. Milaza ny governoran'ny faritra Analamanga Andriamatoa Hery Rasoa Maka fa tazomina ny tanàna milamina mitohy ny ezaka fanatsarana ary tsy hijanona intsony. Hitohy ny asa hifarombonan'ny rehetra ary fotoana hampandraisana andraikitra ireo matoritory izao. Hisy hatrany ny fanamboaran-dalana, ny fanadiovana ny tanàna sy ny fanatsarana ireny fotodrafitrasa ireny. Ny resadresaka teny Ambohidany omaly moa ity governoran'ny faritra Analamanga Andriamatoa Hery Rasoa Maka ity ary anisan'ny ampandresaka izay nataony izay rehetra nolazaintsika tetsy ambony tetsy nandritra ny fivoriam-be ny voamerany ranomasimbe Indiana. Kivadika kely any Morondava indray isika. Asa tana maro fangadina ny lakandrano mamakivaky ny fokontany Betania sy Nosy kely hanamorana ny fidiran'ny sambo ao amin'ny seranantsambony Morondava. Ny alahady fa 7 sy ny alatsinainy fa 8 aprila 2024 no ny tanterahana ny asa tana maro nangadina ny faritra ny lakandrano helo manodidina ny fokontany Betania sy Nosy kely izay ny Anarivo vokatry ny fiandronan'ny fasika ka mampanany sarotra ny fidiran'ny sambo ao amin'ny seranantsambony Morondava.
Nandritra n'izany moa dia nanome voninahitra ny fotoana sy nandray anjara mavitrika tamin'izany asa izany ireo manam-pahefana sy ny tompona ndraiky mpanjakana isan'ny tokony tany antoerana izay notariny ireo lehibeny avy dia Andriamatoa sy Ramatoa isan'ny governoran'ny faritra Menabe ary ny senateran'i Madagasikara sy ny mpanampy ny solombavambahoakan'i Madagasikara voafidy tao Morondava, ny ben'ny tanàna sy ny filoha ary ny mpanolotsaina eo anivon'ny tanànany ambonivohitra ny Morondava ihany koa. Tsy latsa-danja tamin'izany ihany koa ny komandin'ny ZDS Tsirbina, komandin'ny fivondronan'ny gendarmeria ary ny talempagitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro ao Menabe. Tao ihany koa ireo olobe hafa tsy voatanisa toy ny Andriamatoa Kolonel Faneva, ireo mpiandraikitra amin'ny botry, ireo mpikambana eo anivon'ny tanora Aron Vahoaka sy ireo mponina ao Betany ary indrindraindrindra ny mponina ao Nosikely izay tonga maro nanampy an-tsitrapo. Fisaorana mitafitafy no natolotra ny tsirairay avy izay feno fandavantena sy ny finiavana ka nahatomombana ny asa vadidrano izay vita ny fanakonana. Ankasitrahana eram-po eran-tsaina Andriamatoa Prefeny Morondava izay nanome tanana tamin'ny famolavolana ka nahatongavana tamin'izao asa izao. Izany moa ny zavatra nafinaritra izay nisy tany Morondava ny androny iny Alahady fa 7 amby roapolo sy ny androny Alatsinainy fa 8 amby roapolo Aprila 5 amby roapolo sy 4 resaka asa tanamaro fangadina ny lakan-drano mamakivaky ny fokontanin'ny Betania sy Nosikely mba hanamorana ny fidiran'ny sambo ao amin'ny seranantsambo ny Morondava. Lazaina izay, ampahafantarina izay satria nafinaritra ity fihetsika ity, indrindraindrindra ilaina amin'ny faritra rehetra ny zavatra toy ity. Rehefa avy ny lazalaza ny mikasika an'iny Betania na hoe any Morondava iny isika, ndeha isika hijery kely ny hafatra izay nataon'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, tsy iza moa izany fa Andriamatoa Nirina Andry Rajoelina. Toy izao moa ny fanambarana izay nataony ity filoha ity ny tao anatin'ny pejiny. Hamafisina ny sehitra entina ampivoatra mifanaraka amin'ny filanina sy ny haitao ankehitriny. Nanambara moa ity filohan'ny Repoblika ity fa 504 isan-taona nanomboka tamin'ny taona 2024 no nandalo tao amin'ny Orange Digital Center izay vehivavy ny raiky amin'ny 50 isan-jato raha saika tanora 20 ka hatramin'ny 420 taona ny ankamaroany ireo nisitraka ny fiofanana. Noho ny farany moa no nolazany ity filoha ity fa toky azo ianteherana mikasika ny hoavin'ny Madagasikara na amin'ny lafiny sosialy na amin'ny lafiny toe-karena no tsapa rehefa niona tamin'izy ireo. Izany moa ny hafatrafatra izay nataony ity Andry Rajoelina ity ny tao anatin'ny pejiny mikasika io zavatra nolazaintsika io. Ho faramparana antsika moa ity video anankiraha ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy fa ny hamarana antsika azy dia ny fampitsahivana ireo hira taloha na hoe kalony fahiny izay manasa anareo hihaino azy. Aza dino ny mihaino ny hiran'ny Tsiliva izay nalaza tany aloha tany izay mitondra ny lohateny hoe mialany 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 bezesta. Tena mafinaritra io hira io ary tena tsara koa dia manasa anareo hiverina hihaino io hira io. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiatin'ny sesisesy. Zay fa tsy ataony alavan'ny resaka ametra veloma izahay, veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy, veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.